Raba mpanaraka ny adibilay fa eto Mahajanga Tararano paroasy Olon-tsambatra Victoire Soamanarivo izay no hitondrana anareo koa arao ara ny tantarany sy mombamomba anazy hatramin'ny nanombohany dia sy ny fiangonana ity koa arao hatramin'ny farany azy. Aoka izy nonoka ohatran'ny rano ny rariny ary toy ny ranondrika tsy mety ho ritra ny izany. Amosa toko 10:1. Salama daholo tompoko, faly miarabantsika ary indrindra miaraba manokana amin'ny RDB Live. Ato akaviko moa zany pera Lama Tsara Joasin zay vikera azo efa zoky ihany zany taonay hoe dadila. Dia ny atao kavana koa dia Monsieur Tony Christophe zay président fahatelopolo taona n'ity paroasy ity zay ho ampahafantarana antsika miandalana izany tantara izany mahakasika ny paroasy sy iorenan'ity fiangonana eto ity. Ka dia zay ny anjara fitenenako amin'izao fanolorana zao dia omeko any président fitenenana ary lazalaza momba ny tantara ny fiangonana sy ny orenany teto Tsararano. Mamerina iarahaba ho antsika rehetra Tony Christophe, lohan'ny komity mpanomana ny fahatelopolo taona ato amin'ny paroasy eo ambany fiarovany Olon-tsambatra Victoire Soamanarivo. Raha ny tantaran'ny fiangonana ekara Tsararano izay eo ambany fiarovany Olon-tsambatra Victoire Soamanarivo no asian-teny dia lava dia lava, fa eto zany isika dia miezaka ilazalaza amin'ny ambangivangony ny nahatonga ny fiorenan'ity paroasy ity eto fokontany Tsararano ambony. Tany am-piandohana dia tany amin'ny ekara Tsaramandroso eo ambany fiarovany Fomason'i Jesoa ny kristianina tamin'ity faritra ity no nivavaka. No ny fidadasika izany paroasy izany dia nozaraina ho vondrona roa, dia ny vondrona andrefana sy ny vondrona atsinanana, ka ny quartier efatra aty amin'ny faritra Tsararano no natsoina hoe vondrona atsinanana. Izany hoe mitsinjara ho toy izao ny fokontany Tsararano ao Anosikely, ny Tsararano ambony ny ambondrona Andovinjo ary ny fokontany Tsararano ambany. Ny paroasin'ny Fomason'i Jesoa Tsaramandroso no piloty teto amin'ny Vicaria Ville tamin'izany taona izany. Nanomboka teo dia nangataka ny valiteny avy tamin'ny eveka izay mahakasika indrindra ny fitediavana toerana ametrahana ny fiangonana. Ka tamin'izay taona izay moa rehefa azo ny valiteny dia toerana roa ny hita izay moramora vidy koa moa ny raisina tamin'izany ka ity toerana misy atsika ity no taoko hoe tonga tao anatin'ny safidy. Teo amin'izay fotoana izay dia nisy moa ny fampierana ihany koa tamin'ny eveka tamin'izany taona izany dia maly ny eveka hoe tsara ny nahita ny toerana fa ny fiangonana olona aloha vao fiangonana trano. Nanomboka teo dia navondrona ny kristianina ary tamin'ny 1 Novambra 1709 dia voatendry ho kardinaly moa zany ny eveka Monseigneur Armand Gaëtan Razafindratandra ka nandimby azy ny eveka Michel Malo teto amin'ny diocèse-ny Mahajanga. Dia teo zany rehefa hotokanana ny fiangonana dia nangataka fanampiana tamin'ireo everina fa afaka hanome fanomezana tamin'izany, zany hoe ireo malala tanana zany. Tsy hitanisy afa-tsy ohatra hoe Ratokila Asli, Andriamatoa Claude Pazès izay efa ben'ny tanàna teto, Ratokila Rasolo sy ny sisa izay tsy voatanisa. Nitokanana ny fiangonana tamin'ny 5 Desambra taona 1709 dia sorona masina manetriketrika no natao te. Tao anatin'izay moa dia nisy ihany koa ireo tantara izay ataoko hoe nanamarika ny fiangonana taoriana ny fitokanana. Tao anatin'izany ny fanamasinana pretra sy ny voadindry masera voalohany izay natao teto amin'ity fiangonana ity dia Père Jean-Louis Tombolaza ny 20 septambra 1709 ary tamin'ny volana septambra 15 septambra ihany tamin'io taona io no nanaovan'ny Sœur Sabine Rakotoarisoa voady voalohany amin'ny maha religieuse azy teto amin'ny fiangonana. Teo koa ny voady mandrakizay izay nataon'ny Sœur Marie-Pauline Botrala izay samy avy ao amin'ny congrégation Sœur Saint-Maurice izy ireo ary taty aoriana moa efa maro ireo masera natao voady teto amin'ny paroasy. Ny 12 février 1709 no nijoro ny antoko-pihira Kintan'i Jesoa teto amin'ny paroasy ary tafajoro teto ihany koa moa ny antiliny Madagasikara ka Ratokila Fulgence no nitondra izany voalohany. Maromaro ny pretra ny fandimby teto satria nanomboka tany amin'ny taona 3 709 ka hatramin'izao izay daty misy atsika
izao dia marobe ireo rehetra izay nifandimby teto fa amin'izao fotoana zao moa dia nanomboka tamin'ny taona 2024 dia Père Jotery nitondra ny paroasy ary teo koa ny vicaire Père Rakotondrina Frédéric izay nanampy azy ary taorinan'izay teo ny Père Jean de Père Joassin izay mbola eto miaraka aminy amin'izao taona izao. Be da be moa zany ny loam-piangonana koa efa nifandimby tao anatin'izay 577 ka hatramin'izao taona izay misy atsika izao dia tsy latsaky ny filoha folo tanoany no efa fandimby tato anaty paroasy ary amin'izao fotoana izao moa dia matoa Jean Richard filohan'ny filakevitra eto amin'ny paroasy ka amin'ny ankapobeny toy izay ny tantara fohy kasika ny paroasy fa teo amin'ny fisafidianana ny olo-tsambatra izay ny paroasy moa dia Monseigneur Cardinaly Zafindatandra no nanolotra ny anarana Victor Somanarivo ho mpiahy ny paroasy tamin'izany taona izany na dia teo aza ireo vinavina sy ny eritreretra avy taty amin'ny quartier misy ary amin'izao fotoana zao moa efa misy quartier sivy ny paroasy izay tambatra manome hery ao anatin'izay maha paroasy eo ambany fiahiany Victor Somanarivo azy. Toy ny volaza teo ihany moa izy dia fa fanamafisana ny eto mikasika ny hery velona eto amin'ny fiangonana sakia hita eto amin'ny paroasy avokoa zany ny fikambanana masina zay hita eto amin'ny diocese dia hita ihany koa ny vondrombavaka misy eto amin'ny diocese. Mikasika ny fikambanan'Relijozy dia ahitana fikambanan'Relijozy efatra eto amin'ny paroasy ireto avy izy ireo ary ny Saint Maurice, ny Fille de Cœur de Marie ary ny Franciscaine dia ny Sacré Cœur de Marie et de Jésus. Ireo zany ny fikambanana masera na ny Relijozy zay hita eto amin'ny paroasy dia azo lazaina hoe maro ireo satria aty ihany koa misy ny noviciat ny Franciscaine sy ny noviciat ny Saint Maurice ka raha jerena zany ny isan'ny masera amin'ny tany paroasy hafa dia isan'ny manana maro tsara rano. Mikasika ny lamesa andavanandro maraina daholo ny lamesa andavanandro afa-tsy ny zoma voalohany misy ny maraina ary misy ny ariva ka ny ariva dia misy ny fitsaona sakramenta masina izay ny mikasika ny lamesa andavanandro. Ny alahady kosa dia misy lamesa telo eto amin'ny paroasy ny voalohany amin'ny 9 maraina ny faharoa amin'ny 5 ary ny fahatelo amin'ny 4 tolakandro dia izay no fanazavana koa amin'ny resaka ara-panahy fa mikasika ny sakramenta dia omeko ny Père Joassin mikasika ny hoe sakramenta moa inavy ny batemy ny kominy voalohany ny mariage dia omeko azy amin'izay fanazavana misimisy izay. Ny taona 577 ary ny taona 524 feo ny 30 taona tamin'ny taona lasa teo ny ekara olo-tsambatra Victoire Rasoamanarivo 30 taona ny lasa koa maro ny zavatra efa nidiavina ary mbola maro ihany koa ireo tanjona otratrariny ho an'ny 30 taona manaraka ko arao hatramin'ny farany ary tantarany andao ary. Mifaliana amin'ny fanantenana, mandefera amin'ny fahoriana ary mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 12:12 eny ary faly miarabantsika rehetra izay manaraka an'izao RGB live zao saotra betsaka indrindra raha nami fitenena teto soragna an'Andriamanitra moa zao fiainantsika amin'izao vanandro tolakandro indrindra natoavana reteto tafatafa aminay ka eo amin'ny andraikitra santsika indrindra fa ato amin'ny paroasy eo ambany fiadin'Andriamanitra Victoire Somanarivo Vonitsambara aty kasika ny sakramenta raha ny voalohany indrindra mampitomboka antsika avy amin'ny hoe fototra izy sakramenta fototra moa ny batemy zavatra tsapa ombenombeny mazoto mety sy ndray aman-dreny mampana batemy ny zanany zay zavatra soragna an'Andriamanitra fa mbola maromaro ny mampiditra ny zanany agnatin'izay tonga zanak'Andriamanitra ny vony fiangonana zay kisaka reny tonga mafotoana raha zazo reny katesisy misy le fanaovana komine voalohany nefa alohan'izany moa hita koa iny misy fanaovana fanavoazantoky iainan'ny fiangonana katolika sika mariara anaty Madagasikara zavatra ataontsika zay vita fanavoazantoky zareo dia miditra amin'ny karazana fankahirezana sakramentany fankahirezana misy fankahirezana vita koa mbala misy dikana fahadimy manamafy le finoanana anandreo dia mbala misy koa fahafito zay miana karazana solotra masina zay mbola manamafy ny finoanany ihany koa eo amin'izay afatarorianan'izay zany eo nijerevana somary osaosa ihany eo amin'ny sakramentany fanambadiana ohatrany ezaka be mety sy ampandroso ny olona sakramentany fanambadiana tsy fantatra iny loatra ny antony fangamba fiainana amin'izao vanandro egny antsika zao tsy anao sangisangy zao tena sangisangy ndraikindraiky ohatrany hafahafa hoe mitady mama saosy ve le olona mitady papa saosy ve le sa inona loatra ny antony ohatrany de marisarisa eo amin'ny sakramentany ity fanambadiana ity eo amin'ny sakramentany fandraisana fampihavana ny ray hitantaratra koa amin'izao fotoana zao miendanja be hatrany zany ny olona maneo sakramenta anankiray eo inona koa ny antony tsy fantatra asa tsika manana hoe tiana toetrana protestanta reto asa tiana inona fa somary
dia misy fagnentanana mbola atao tsikelikely ombenombeno mikasiky ny sakramentan'ny fampihavanana fa somary marisarisa reo sakramentan'ny ankory reo le fampihavanana sy ny sakramentan'ny fanambadiana. Ny antony ndray moa hitsy miankina aminay fa zay manentana ihany indrindra fa amizao fatelopolo taona zao indrindra mbo ezahana sy ny hoe fanambadiana miara-mizotra mandray sakramenta miara-mizotra zay ny ezahana atao tsy fantatra tsy atreto firy ny mamaly firy mbola tsy fantatra de te vonona fa mbola eo hitantsika azy agnaty zao fatelopolo taona zao fa izy le olona vonona ndreo fa ny tanora ny zaza mianatra katesisy daholo zareo mazoto misy taona koa moa fantatratsika moa ny zaza ndraikindraiky manana toetra an'izay any koa raha na mandeha mankatesisy antany hafa ndreo mbo ny sasa de mo fiainany akato fanjaranay mitady andre tsikelikely misy ny sasa n'olon-dehibe tarita hoe anareo mba misoa amizay zay moko za manambady silamo zay manambady secte zay de manatona tena hoe manazava mikasiky fanambadiana fa tsy sarotra zany zay mbola manambady olo tsy mpivavaka manamatona ty andrasana fa mbola tsy mora ihany manentana olona araka zay zao telopolo taona moa zany nisy an'ity fiangonana ty eto amin'ty paroasy Victor Samaria ty ka tsy magaga loatra fa mbola anatin'ny asa goavana ataona eto paroasy ty zany rehetra zany fa mety mahavangovango ambangovangony zavatra lazay mikasiky sakramenta zay misy amin'ty paroasy ty eto sotra betsaka vokatry ny asa pastoraly zay nataon'ireo pretra ny religiosy sy ny fanomezan-tanana avy amin'ny lakevitra moa dia ny tombo ary ny roborobo ny fiangonana tao anatin'izay indrindra no nanitarana ny hevitra hoe hisy zany ny fanitarana ny fiangonana ka tamin'ny taona ny père Abel Andremiaja no nisian'izay tsirikevitra izay tany amin'ny taona 524 enina ary dia natao tokoa ny fanitarana ka vita izany dia niara-dalana tamin'izay taty orina kely nitarina ihany koa ny tokotany-piangonana zany hoe tady tokotany izay teo akaiky teo ihany izay nahafahana nanorona sekoly collège tamin'ny alalan'ny fitediavana famatsim-bola natao ny mopera izay nitantana ny fiangonana tamin'izay fotoana izay ary ny kristianina kosa dia nanampy tamin'ny alalany atsotsika hoe apport bénéficiaire tamin'izay fotoana izay rehefa azo moa ny tany dia naorona ny collège natao ny fananganana nanome tanana ny kristianina araky ny voalaza teo ary ny lalambola rehetra na ny projet dia mon père modérateur no nisehatra azy izany hoe nitady an'izay vola izay vita ny école collège Victor Soamanarivo ary misy riana iray tamin'izay fotoana izay ary mbola io no misy ankehitriny notokanana io sekoly io tamin'ny 3 janoary 2024 izay natrehan'ny monseigneur son excellence Rakotondrajao Roger Victor evekany Mahajanga tamin'izany fotoana izany ary son excellence monseigneur Alfonso Badini confial evekany Suzane Italia izy ireo izay anisan'ny angady nananana sy vinahitana ihany koa an'izay famatsim-bola izay teo ambany fahefan'ny père Andremiaja Abel trano izay rehetra izay ary tovy amin'izay ihany koa ningana natao teo amin'ny nahavitanana ny lycée ka nitokanana ihany koa zany lycée tamin'ny 9 martsa 9 sy 20 izay natao tamin'ny alalan'ny sorona masina teo atokotany izay mbola monseigneur Rakotondrajao Roger Victoriano moa no evekany Mahajanga tamin'izay no nitokana azy raha miresaka ny paroasy Victor Soamanarivo isika dia tsy adino ny zanam-piangonana Masimbavy Jeanne d'Arc eny Ambondrona raha ny tantara dia efa elabe no nisy ny fiangonana mitao Ambondrona taloha lavitra ny paroasy teto Tsararano izy io efa nisy satria izy ny zanam-piangonana voalohany ny paroasy Tsaramandroso nefa moa no ny fivoaran'ny tanàna dia taty Tsararano no nalaky nandroso kokoa dia ny vondrona atsinanana ny ekara Tsaramandroso izay nisy azy teo aloha raha ny tantara ihany koa dia nisy ny rano mivalana antsoina hoe Masia Boay ao Ambondrona io rano io dia mahery be ary lalina rehefa asara na fahavaratra ka tsy hafa miampita any Ambondrona zany ny kristianina rehetra avy Tsararano ka aleon'olona makeny Tsaramandroso dia maty tanteraka somary ny tsy pozipozy tamin'izany ny fiangonana ilay zanam-piangonana tary Ambondrona amin'izao fotoana izao io raha nahazo ny renim-piangonana ao Paroasy Tsararano tamin'ny fotoana mitondran'ny mopera Randrena Toanina Jean-Marie Arsène dia natao ny fanadiadiana ary nisy ny fiangonana teo amin'ny toerana io ka tamin'izay no niantomboka ny famelomana ny afo kristianina tao Ambondrona indray efa nisy trano-piangonana rava nisy lakolosy teo aloha zany hoe izy io zany amin'izao efa misy fiangonana vita tranovato izay tamin'ny fotoana nitondran'ny père Andremiaja Abel ihany no nanamboarana an'izay trano-piangonana izay mikasika ny fiangonana sy ny antson'Andriamanitra amin'izao fatelopolo taona zao moa dia namoaka diakra anankiroa ity paroasy ity izay fany amin'ny stage izy ireo amin'izao dia anankiray atao hoe diakra Patrick any Ambatoboeny anankiray moa diakra Thomas any Ankazimborona na hoe Ariamboromalandy Masera dia efa maro
maro religioso nivoaka avy tato fa tsy voafaritra tsara aloha ny isany ny fikambanana fa dia amizay ny mikasika ny antson'Andriamanitra. Any amin'ny séminaire amizao efa misy koa tovolahy mamonjy ny recollection isaky ny alahady voalohan'ny volana zay manomana ihany koa zany antson'Andriamanitra zany amizao fankalazana fatelopolo taona izao. Zay ny azo ambara sy azo lazaina mikasika izay zavatra manakasika ny ty paroasy ity ary makasika ihany koa ny zavatra ifampizarantsika tamin'ity tolakandro ity. De merci, mankasitraka tompo. Noraisina manokana ny teny filamatra hoe mifalia amin'ny fanantenana, mandefera amin'ny fahoriana ary mahareta amin'ny fivavahana izay nalaina tao amin'ny Romanina 12:12. Tao anatin'izay dia mazava tsara ny tanjona tetikasa petraka izay atao hoe nozarainay noezanay nozaraina roa lehibe. Voalohany ny eo amin'ny lafiny ara-panahy ary ny faharoa eo amin'izay lafiny resaka infrastructure. Maromaro ny tanjona napetraka ary misy amin'izy ireo izay efa ataontsika hoe totoso. Ny voalohany tamin'izany moa ny fanatsarana ny fefin'ny angonana, fandokona, ny fametrahana ny sari-pamantarana nyreo fikambanana masina marobe izay misy ato amin'ny paroasy. Teo ihany koa ny fanitarana ety ivelany, fananganana angara izay ahafahan'ireo kristianina manaraka ny lamesa amin'ny fotoana rehetra raha ohatra ka feno ao anatin'ny trano. Anisan'ny tetikasa iray goavana izay mbola tsy maintsy hovitaina koa ny fananany fiangonana izay ataontsika hoe vakoka ny toy ny lakolosy teo aloha izay tokony hatsaraina holokoana satria efa somary reradreraka izy no izay efa vita ny tany aloha satria fatatsika tsara ny teknôlôjia amizao efa mandeha amin'ny ireny elektrônika reny moa zany ny lakolosy famantarana atao amin'ny fiangonana fa rehefa misy ny fahasimbany dia tsy maintsy mbola miverina ihany amin'ilay nahazatra teo aloha izay. Manoloana izay eto izahay dia manao antso mitondra fanentanana ho antsika rehetra izay aheno an'ity fandaharana RDB live ity mba tondra izay voatsirambin'ny tanana, indrindra tsy adino amin'izany isika kristianina rehetra tato amin'ny paroasy Victor Rasomanarivo satria betsaka ny fanomezam-pahasoavana izay azontsika ireny. Paritaka eran'izao tontolo izao na eto Madagasikara na ny ivelan'ny Madagasikara isika izay kristianina nandalo tato amin'ny paroasy Victor Rasomanarivo dia mitondra ny teny fanentanana izahay, mitondra ny teny fampahafantarana izahay manoloana n'izay ezaka izay atao ato amin'ny fiangonana izay. Saotra tompo.